atakalo aminao za matonga. Manangano sa sarupiaro Nyara kami nawe kantulute Aminoso tia La sonore fuque Jesus Babunoso tia Sachi kumisiano we Jesus Manangano sa milamine Misiano sawo milamine Setakal kuizay mandalo Arsi atakalo Aminao sa matuke Sachi anao tukwe San Andrea Itaku sapaku ariainaku Tire Fire now mi ariwa isana Aminoso tia La sonore fuque Jesus Babunoso tia Sachi kumisiano we Jesus Manangano sa milamine Misiano sawo milamine Setakal kuizay mandalo Arsi atakalo Aminao sa matuke Sachi anao tukwe Alamino, Sarotena Tiano, Jesus, Sotamanamino, Socialamino, Sarotena Tiano, Jesus, Mananano sao, Mila, Minge, Misiano sao, Mila, Minge, Mananano sao, Mila. Misiano sao mila minge Manangano sao mila minge Misiano sao mila minge Setakal kuzay mandalo Arsi atakalo Aminao sa matuke Sachi anao tu Manangano sao mila minge
aminanjy ny fiainako arô satria miady araiky misy zama vita tsy vitako tsy zakako fa milana magneky za iara-dalana mina desideza hoe Kuafa mintsy fiainako zao milamigna foagna tsisy tebitebe tsy voazongozogno ny fakampagna satria tegna mafy fiarovany ana milamigny miadagny fa misy namagneky za faly miarahaba antsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy tratra nyity arivarivany alahady asabotsy ty fotoana ty dia efa fotoana ny faneketsika amin'Andriamanitra fotoanany délivrance ho antsika tsirairay miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ho anao izay mpanarako en direct ny page Zona Fraisina page David Rakotonandrasana arabaina manokana ianao miaraka aminay eto indray matoki ianao minoa anao fa anao manatrika an'ity fotoana ty androany dia anafaka anao ny Andriamanitra
ho afaka amin'ny fanany fahafatesana ianao amin'ity androany ity satria Andriamanitra mihitsy niditra ny sehatra. Anatin'izay rehetrarehetra zay dia tianao fanentanana fo izany amin'ny fotoanantsika rapitso azadino fa misy fotoam-bavaka lehibe tsika rapitso any Ambolo-madinika manomboka amin'ny 9 aty amin'ny méga église amin'ny 6 ny après-midi kosa samy manomboka amin'ny 2 sasany ny agny amin'ny méga église sy ny Ambolo-madinika. Anasako anao mpitiavana reo fotoana lehibe reo satria mbola tsisy olona niona tamin'Andriamanitra ka niala maina zany. Mety anatina olana ianao zao, mety anatina zavatra saribahana ary zavatra mampitebiteby manatona ny Jesosy ianao. Te hanentana anao manokana zany amin'ny fotoana rapitso io. Raha eto Tamatavy ianao dia manasa anao manokana zay hanatrika ny fotoanany rapitso io. Raha andeha hivavaka aty amin'ny méga église ianao dia misy bus mitatitra atsika manomboka amin'ny fitsasany maraina eo amin'ny cycle star Ambolo-madinika. Manasa anao mpitiavana mba hiara anompo aminay, hiara hideran'Andriamanitra indray tsika rapitso ary hiteny révélation vaovao aminao indray Andriamanitra amin'ny fotoana rapitso io. Ho anao zay tsy eto Tamatavy asaiko manokana koa anao anaraka amin'ny page Ziona Fraisina, amin'ny page David Rakotonandrasana. Mino za fa ahery anao androany. Ary androany ny thème tsika dia mandresy ny fanany fahafatesana. Mandresy ny fanany fahafatesana. Manonona sady zany inona zay mety endrika fahafatesana eo amin'ny fiainanao ho resinao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy resy satria le Andriamanitra ivavahatsikany, le Jesosy ivavahatsikany zay efa naresy ny fahafatesana. Izy koa neny ampandresy anao amin'ity androany ity. Zay mety endrika fahafatesana rehetra na ara-bola na ara-pitiavana salamana ary mety misy marary any amin'ny hôpitaly areto mandinidina fanany fahafatesana. Androany resy nyery sy mahefana rehetra mandrava mandroka zay fanany fahafatesana zay tsy anan-kery, tsy anam-pahefana amin'ny fiainanao zany. Manona sady za fa mpandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mpandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha inonao zany dia soraty eo anatin'ny commentaire hoe amen, mpandresy za. Ka androany Andriamanitra te hiteny aminao manokana hoe tsy mahakasika anao tsony zany fanany fahafatesana zany. Tadidio ny fiainantsika dia ara-panahy foana. Atsika mety mieritreritra mandehandeha ho azy ny fiainantsika, mety hoe velombelona ho azy tsikany, fa matoa-tsika velona, matoa-tsika salama tsara dia nekeny ny tontolo ara-panahy zany. Ary matoa ny zavatra anankiray miseho sy mitrangy eo amin'ny fiainantsika dia efa décision tany amin'ny tontolo tsy hita maso zay. Ny fiainantsika eto ambony tany zany ohatrany hoe zavatra efa voadinika quelque part tany amin'ny monde ara-panahy tany. Ny zavatra iainantsika eto ambony tany zavatra efa voaray décision tany amin'ny tontolo ara-panahy tany dia rehefa maraina ny andro dia manaiky zay fatateran'izay tsikany. Ka zay tena tiako hanentanana anao androany aoka anao mba tsy ho varimbariana amin'izao fiainana izao. Ty fiainana iainantsika ty meratsy isan'andro. Mahay mitombo faratsiana, mitombo ny fahotana. Fa tena tiako ianao androany mba ho lasa olona tena hoe olona ara-panahy mba tonga anao tsy ho ringana. Satria ozy ny Baiboly ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Androany aoka anao tena hiezaka hitady moyen rehetrarehetra mihitsy anao mba tonga anao tena olona ara-panahy amin'ny Jesosy Kristy satria ara-panahy ny fiainana. Ara-panahy ny fiainana. Matetika atsika kristianina variana be torimaso be tsika amin'ny alina fa tadidio tompoko fa rehefa alina io andro io rehefa alina io andro io dia misy varavarana misokatra any amin'ny tontolo ara-panahy any. Misy varavarana misokatra any amin'ny tontolo ara-panahy amin'ny fotoana manomboka alina io andro io. Ary plus précisément à minuit. Misy varavarana ara-panahy misokatra any. Kanefa matetika atsika kristianina zany minuit zany tena matory be mihitsy milamina torimasotsika. Tadidio fa ny monde ny maizina tsy matory zany fa à partir ny minuit tena miasa mafy. Eo mandeha ny fanany famosaviana, eo mandeha ny fanozonana rehetrarehetra. Te hanentana anao kristianina za hoe
mila olona ara-panao anao ary amin'ny fotoana anao alano aza be toromaso be io aza matory karaza madinika karaza zakely 2 taogna 3 taogna satria ny fiainanao dia anao ihany ny tompona ndraikitra aminazy ka indraindray rehefa mifo maraina atsika satria tsika tsy zavatra fantatra fa natory be tamin'ny alina jerenao mifo maraina lasa sorena tampoka fo maraina maheno vaovao ratsy fo maraina hitanao tsy mandeha ny varotra tsy mandeha ny asa satria tamin'ny alina nisy ataka satanika teo amin'ny fiainanao fa amaolona mora varinanao amaolona tsy ara-pananao dia mora ravan'ny satana ny fiainanao mivavaka za androany fa ho afaka amin'izany ani ianao amin'ny anaran'i Jesosy ho afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy ka hoy za teo hoe isaka ny alina misy varavarana misokatra any amin'ny monde ara-panany ka izay ny anentananantsika kristianina ary tiako ampahafantarina anao ito hoe rehefa minuit andro mba mifoaza anao mivavaka ny amin'ny fiainanao mivavaka ho an'ny asa fivelomanao mivavaka ho an'ny ankohonanao mivavaka ho an'ny fianakavianao rehetrarehetra mihitsy izay rehetra momba anao mba tsy hanana ny satana fahefana satria amin'ny alina devoly tsy matory zany ndraindraika atsika mitaraigna hoe reraka dia mandrytsika satria ny asa atsika nandritra ny andro raiky fa devoly tompoko tsy matory ary zany na tonga ny anarany hoe mpanjaka ny fahamazinana amin'ny alina izy tena miasa amin'ny alina izy mamafy zavatra ratsy amin'ny fiainantsika ka raha mora variana atsika raha tsy olona tena vigilant tsika amin'ny ara-panahy dia mora amin'ny satana ny mandrava atsika fa anao ne tsy ho rava mandrakizay ny ianao amin'ny anaran'i Jesosy tsy hanana satana fahefana tsony ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy satria andray fahalalana indray anao androany jereo ny zavatra rehetrarehetra rehefa zavatra ny devoly dia amin'ny alina izy ny tena misy ohatra anatin'izany zao ny boîte de nuit tsara nisy boîte de nuit misokatra amin'ny atoandro zany fa amin'ny alina fogna regny matetika ny mpangalatra rehefa maki tragno amin'ny alina zareo ny mandeha ny mpamosavy rehefa alina ny andro dia amin'igny izy ny tegna miasa mafy agny izy manozina agny izy mamafy fanafody agny izy manao zay raha jiabijiaby andeha nimbagna fiainanao eto za dia tia nentananao hatrany partage identifie ny namanao zarao amin'ny hafa zao afatra zao fa mety maro ny olona ho afana amin'ny alalan'ity fampianarana ity maro ny olona andray vokatra tsara eo amin'ny fiainany amin'ny alalan'ity fampianarana ity raha efa ao ianao dia manaova j'aime identifie re namanao rehetrarehetra reo mba ahita zao fampianarana zao ary manonona za fa ho afan'Andriamanitra mifatorany fahafatesana ninao androany amin'ny anaran'i Jesosy ny mpivarotena jerentsika fa rehefa manomboka rivariva tsy haiko aminareo amin'ny tany misy anareo kany fikoa tamin'ny Matavy aketo kofa manombonomboka midimidimy ariva andro dia mivoaka ny mpivarotena satria asany maizina daholo regny asany maizina ka tia nentananao za androany hoe rehefa alina ny andro aza manao toromasonjaza fandamanao mifoa mivavaka manao délivrance ary raha mivavaka anao manomboka amin'ny alina ny délivrance ny tena tokony ataonao satria ny amin'ny alina iny satana mamafy zavatra eo amin'ny fiainantsika kristianina amin'ny alina iny satana magnapotika mandefa oziny dia eo indrindra anao mila miambina manao délivrance anao rehefa alina tena ravanao zay mety ho fikasan-dratsy ny satana rehetra amin'izay anao rehefa mifo maraina aveo tsy manan-kery amin'ny fiainanao tsony ny planina ny satana rehetrarehetra ka devoly rehefa tia handrava fiainantsikany devoly rehefa tia handefa fanany fahafatesany eo amin'ny fiainantsikany dia amin'ny alina izy zay miasa fa teneniko androany tsy manan-kery eo amin'ny fiainanao tsony zany fanany fahafatesana zany raha ny Jesosy ny andrakotra anao sy ny momba anao rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy zavatra hita matetika koa rehefa miasa devoly ny ataka satanika rehetrarehetra matetika dia amin'ny alina foana raha misy zao olona marary rehefa andro mazava izy hitanao hoe karaha sava be zany tsy mitaraigna marary be fa rehefa alina andro vo tegna regniny marary egna anazy regniny tegna hoe mafy aminazy le aretigny satria an'izay satana metaky
anjy satana te amono ary matetika tsika maheno a rehefa hoe fahafatesana physiquement a vitsy be zany olo hoe maty amin'ny andro atoandro zany fa matetika ny olona rehefa maty dia amin'ny alina fogna fahafatesana physiquement zany teneniko zany a matetika ny olona rehefa maty dia amin'ny alina fogna satria any de volony miasa ka ninina mety fanany fahafatesana ty anafikanao amty alina ty zany de efa poteko zany amin'ny anarany Jesosy a tsy mahazo manan-kery tsy mahazo manam-pahefana amin'ny fiainanao zany rava zay mety ho fikasan-dratsy ny satana rehetra eo amin'ny fiainanao amty alina ty ary ninina décision satanika rehetra amty toanako zany amin'ny anarany Jesosy tsy ambinina tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny fiainanao zany. Ny zavatra tsara kosa nefa Andriamanitra ivavahantsika lay Jesosy ivavahantsika de miasa koa izy amin'ny alina. Anisan'izany zao a Jesosy a rehefa namoaka ny zanak'Israely avy tany Egypta tanatin'ny fatoran'ny Farao a tamin'ny alina izy no namoaka an'izy ireo. Jerentsika koa ny tantara ao anatin'ny Baiboly ao a Petera rano gadra Andriamanitra rehefa namoaka anazy de tamin'ny alina koa. Dikan'izany Andriamanitra antsika koa afaka miasa amin'ny alina. Zany mahatonga anao rehefa alina manofy io satria Andriamanitra te hampafantatra anao zavatra. Andriamanitra te hampafantatra anao izao misy ataka satanikany, misy zavatra konokonon'ny satana eo amin'ny fiainanao de anao matory ny ampanofisin'Andriamanitra. Fa matetika tsika na de efa manofy zao ara de ositsika nofy mandehandeha ho azy igny. Tsy taitra tsikany fa mba nentanako anao eto amin'ny fotoana ianao manofy de mifoaza mihitsy a mifoaza de mivavah de poteo a ny asan'ny satana rehetra amin'igny alina igny. Nisy tantara anankiray zay a tantarana fianakaviana raika le izy de alina ny andro de natory izy mianakavy tamin'ny tranony de minuit a taitra le vehivavy. Izy taitra izy zany a misentira zavatra hoe mampalahelo, sentira zavatra hoe bizara izy a fa izy zany mieritreritra hoe zavatra mandehandeha ho azy le izy de tsy niasany loha niverigna natory izy. Nefa tamin'ny fotoana Andriamanitra efa te hampafantatra anazy a fa ho izy zavatra misy ataka satanika de niverina natory izy de atao afaka après 1 heure de temps a nifoazin'Andriamanitra ndraika koa izy de lasa izy mivezivezy airany trano hoe sao de hoe misy mpangandra misy zavatra fahafa fa tsy mba tagnaty saignany mihitsy hoe hivavaka zany de vita ny vizitiny tagnaty trano hoe sao de misy zavatra fahafa niverina natory ndraika izy fa tsy mba tanaty lohany hoe hivavaka de après niny amizay tamin'le Ramsey amizay le Andriamanitra ny teny foazin'Andriamanitra le Ramsey tamin'ny alalan'ny nofy de taitra le Ramsey de nifoy izy hoe nifoaziny le vadiny le madama zany mifoaza anao ndao tsika hivavaka fa nagnofy zavatra fahafa za takeo. De le madama amin'io a mbola be torimaso be fogno. Le Ramsey miteny hoe hivavaka tsika le Ramsey zany tena hivavaka fa le madama amin'ny mieritra niverigna natory tsy niasany loha mihitsy vavaka zany. De nivavaka ihany le Ramsey sady teriny ihany le vadiny mifoaza anao fa nanofy raha hafahafa za takeo. Andao tsika hivavaka. Fa tegna tsy taitra mihitsy le madama ohatrany hoe zavatra nandehandeha ho azy ohatrany hoe tsy niasany saigna zany le izy. Ka zany te anentanako antsika tsiraikaraika hoe Andriamanitra rehefa miteny aminao amin'ny alalan'ny nofy amin'ny fotoana ianao amin'ny alina matory a ka taitra ho azy ianao misentira zavatra fahafa andana tonga de manao délivrance ny fanany fahafatesana satria hitan'Andriamanitra mazanany ianao a misy ataka satanika ho avy a de foaziny ianao mba andeha andravana igny. Oka tsika ry havana mba tsy ho varimbarina ntsony amin'izao andro farany zao a fa satana tompoko de avo izy a angalatra amono a andringana ka raha tsy miambina tsikany de ho ringan'ny satana ho ravan'ny satana ny fiainantsika tsiraikaraika. Tahiny tompo anenao amin'ny anaran'i Jesosy ho afaka koa anenao amin'ny anaran'i Jesosy. De le tantara teo amizay de le madama zany efa tsy niasa saigna vavaka ntsony fa tena hoe torimaso ny tegna nankafiziny a
le ramose mbola mivavaka igny à 2h du matin mandondogna amin'ny chambre-njareo le zanakanjareo voalohany. Papa andana ozy izy mandeha amin'ny chambre ny tenan'le chambre n'le zandriny zany le raika azoky. Papa afahafany eo izy izy zandroko akao tsy anonona anarana za afahafany eo izy izy zandro akao de tetra papa naregny an'igny de jerena nefa le zandro re tambo fandriagna efa tsisy aigna tsony efa mangatsika de koropaka be amizay le ramose tonga de nibatan'le zanany de namelona tomobily andeha hitondra le zanany amin'ny hôpitaly de le madama nefa amin'io zany satria noho le izy tsy nivavaka de lasa adin'izy mivady le izy de izy zany mieritreritra hoe i ramoseny nandeha nitondra zaza nivoaka tokotany igny ny lefa ady de seka mbola narantagny amin'ny walahoala za atsika fogna viavy koa fa nahazo iady zay vava taonina raiky de narantagny le ramoseny jerena nefa le zaza efa tsisy aigny de netiny talo hôpitaly tonga tamin'ny hôpitaly niteny le mpitsabo tao hoe efa maty angety zaza hoentinareo aminaty de nitiako lazaina anatin'izany ny fanany fahafatesana tompoko na fanany fahafatesana physiquement hoe maty tena hoe maty alevogna na fahafanany fahafatesana amin'ny lafim-piainatsika rehetrarehetra amin'ny alina izy no manafika de ny efen'iny zavatra iny amizay rehefa mazava ny andro tonga de le efeny no hitatsika satria tsika tsy miambony atsika tsy nivavaka atsika tsy nanao délivrance n'izay fanany fahafatesana zay te anentananao androany hoe fotoana ianao mba manofo satria nofo no moyen raika itenenan'Andriamanitra amintsika tsiraikaraika reo ka fotoana ianao mba terin'Andriamanitra amin'ny alina aza mba akamo re tompoko fandana foa mivavaka anaova délivrance ny lafim-piainanao rehetrarehetra ny fianakavianao rehetrarehetra ny prêt-à-po aminao ny vadin'ireo ny zanakan'ireo hoeto ambavaka daholo satria matoa anao zay ny foazin'Andriamanitra de anao zay le couverture spirituelle hiaro an'ireo fianakavianao reo sy ny mombamomba anao rehetrarehetra tahin'Andriamanitra ny antsika tsiraikaraika tahin' Jesosy ianao tahin'Andriamanitra manokana ny ianao ary ho afan'Andriamanitra anao androany ary androany za de tena ivavaka manokana anao ninina mety hoendrika fahafatesana eo amin'ny fiainanao na ara-bola zany na ara-pitiavana mety miteny anao zay miaino an'ity fandarana ty hoe tokantranoko angiaby teny efa hoe maty efa tsisy raha mandeha amin'ny laonina androany za mandray ny hery sy ny fahefana ninina asan'ny satana mitondra korontana ao anatin'ny tokantrano mitondra fahafatesana ao anatin'ny tokantrano tsisy fitiavana velona tsony anatin'ny tokantrano roako zany amin'ny anarany Jesosy tsy mahazo manan-kery amin'ireo zanak'Andriamanitra reny fiasanao satana tsy mahazo manam-pahefana amin'ireo zanak'Andriamanitra reo zay mety hoendrika fahafatesana ara-bola rehetra jerenao ny ara-bolanao tena bloqué ny ara-bolanao tena tsy mandeha mihitsy ataonao asa raika bloqué ataonao tady vola raika maty vola androany rava zany amin'ny anarany Jesosy tsy ambinina tsy manan-kery tsy manam-pahefana oka ny rano Jesosy ny andrakotra anao amin'ity alina ty fa nahy masin'Andriamanitra ny teny aminao amin'ity alina ty ampafantatra anao zava-miafina ka zay ny tena nentanako atsika rehefa alina andro tompoko mivavà aza variana atsika fa ny fiainana tompoko de ara-panahy ny fiainana tsisy mandehandeha ho azy zany fiainana tsy zavatra tongatonga ho azy zany fa ny fiainana de ara-panahy de oka anao mba ho lasa olona ara-panahy koa anatin'izany rehetrarehetra zany oka anao mba tena olona ara-panahy anao fa tsy ho varimbariana foana ka androany za mandray ny hery sy ny fahefana ninina fikasan-dratsiny satana rehetra ary amin'izao farany taona zao ninina fikasan-dratsiny satana rehetra fanany fahafatesana rehetra ka sain'ny satana lefa eo amin'ny fiainanao hozoloko zany amin'ny anarany Jesosy tsy mahazo manan-kery tsy mahazo manam-pahefana eo amin'ny fiainanao zany anapitra nyity taona 2024 ty ampifalinana ianao tsy hisy aminao zay miaino an'ity fandarana ty ka andevina fianakaviana amin'ity taona ty mandra-patapitra ny taona tsy hisy andeha andevina fa teny hoe amarana nyity taona ty ampifaliana amarana nyity taona ty am'fandresena ny ianao amin'ny anarany Jesosy tsy hisy aminao tsony zany hoe alahelo ho afaka aminao zany hoe alahelo tsy fisimbola fahasalamana ataon'Andriamanitra complet ny fiainanao amin'ity farany taona ty satria
tia anao Jesosy ary Jesosy androany efa nanomana fotoana ho anao anafana anao zay endrika fahafatesana rehetra eo amin'ny fiainanao mety hoe marary anao zay miaino anahy eto androany mety marary anao zay manaraka an'ity fandarana ty androany za miantso ny rano Jesosy anafaka anao tanteraka oka zay diakapo tamin'ny Jesosy zay anasitrana anao tononoko fa sitrany anao amin'ny naran'i Jesosy reso ny fanasitranana ho an'izay rehetra marary manaraka an'ity fotoana ty mitsahatra ny aretiny satria tsy lovanao zany lovanao dia fitahina avy amin'Andriamanitra fahasalamana avy amin'Andriamanitra amin'ny naran'i Jesosy ka tsika rehefa matetika tsika ny ataka satanika rehefa amin'ny alina voalohany indrindra dia ny fanany famosaviana fanany famosaviana tompoko amin'ny alina reo ny tena magnano ny ataony amin'ny alina reo ny tena manao zay daniny fony zay ny tenenako anao rehefa amin'ny alina andro dia mba mivavah ihany aza be torimaso fanahy manafika amin'ny alina koa matetika mifanany fahafatesany izy efa niteneny teo tsisy vitsy olona regninao maty ka hoe maty andro antoandro zany fa matetika izy io rehefa maregny olona maty andro alina fogna le olona satria agny dia volony tena miasa fandroany ane Jesosy anafaka anao manokana ho afaka ny anao amin'ny naran'i Jesosy amin'izao fotoana zao mety anao miteny misy malaise ny vatako misy tsy azoazoko ho sitrano tompo anao amin'ny naran'i Jesosy tsy mahazo manan-kery amin'ny fiainanao zany ny herin'ny fanasitranana ny ikasika ny fiainanao amin'ity takariva ty tahin'Andriamanitra antsika rehetrarehetra mino za fa nandray zavatra ianao teto ary tena mivavaka za oka anao mba olona ara-panandro any oka anao mba tena ikofokofoka mafy mihitsy anao mba hatonga anao lasa olona ara-panahy mba hatonga anao tsy horingana midongia amin'ny Jesosy mihitsy anao mba hanokafa n'io masom-panahinao io mba hanokafa ny sofo-panahinao io midongia amin'ny Jesosy anao mba hanananao le sensibilité spirituelle mba hatonga anao tsy horingana mba ho fantatra anao hoe zany ny planiny devoly amin'ny fiainako tsy akasika anao zany satria ny fahavalo tompoko rehefa fantatra dia mora miady aminazy ka androany Andriamanitra mivavaka ho anao za hanokatra io masom-panahinao io ane Andriamanitra ahita zay planina misy satana rehetra eo amin'ny fiainanao ny anao amin'ny naran'i Jesosy vavaka za mity hariva ty hanokatra ny sofo-panahinao ny Andriamanitra afantaranao ahenonao zay planina ny satana rehetra eo amin'ny fiainanao tonga anao tsy voakasika n'izany vavaka koa za mity ala ty mba omen'Andriamanitra anao ane les sensibilité spirituelle mba hatonga anao tsy horingana mba hatonga anao voatay ary ho hitanao zay ataka satanika rehetra horesinao ne zany amin'ny naran'i Jesosy horesinao ny fanany fahafatesana rehetra amin'ny naran'i Jesosy tsodrano anao za mity hariva ty anao tahina ny ara-pahasalamanao tahina ny tokantranonao ary tahina manokana koa ny ara-pananao zay ary ny fandarana atsika androany mankasitraka anao ny haino hatramin'ny farany sy nanaraka hatramin'ny farany te hanentana anao za hoe ny amin'ny fotoana atsika rapitso azadino fotoana atsika rapitso any ambolo madinika amin'ny enina aty amin'ny mega eglizy amin'ny sivy ary ny après midi misy aty amin'ny mega eglizy misy koa any ambolo madinika azadino mitondra vilia sotro raha andeha aty hivavaka aty amin'ny mega eglizy anao dia anatin'izay misy bus mitatitra atsika maimaimpona ny sakafotsika ty tsy andoavam-bola fa maimaimpona ary te hanentana anao za hoeto ny fianakaviana rehetrarehetra raha eto Tamatavy anao hoeto ny fianakavianao andeha hitady an'Andriamanitra atsikany hoeto zay hopatanao rehetrarehetra ny fa Andriamanitra dia manana vahaolana ho an'io situation teninao fa sarotra io anatin'izay Papa Davida eo izy rapitsy fa mety tsy hitanao izy androany en direct noho ny asa aman'andraikitra sy ny adidy rehetra zay sahaniny dia tsy eto izy amin'ity en direct ty fa eo kosa izy rapitso anatin'ny culte rehetrarehetra manasa anao mpitiavana ho tonga hamonjy fivoriam-bavaka dia anatin'izay misy numéro maromaro regny mandeha regny amin'ny écran io afaka andefasanao zay fanohanana tianao anohanana ny ministerany
ziona firaisana international tsy mora tompoko ny fanaovana ny asan'Andriamanitra fa teany entananao za raha misy maresy lahatra anao tsy terena tompoko tsy terena fa raha misy zavatra maresy lahatra anao de alefaso amin'ireny numéro mandeha marobe regny re any ampitany ranomasina ianao de afaka mandefa foana tahiny tompo any ianao androany ianao ilamina ny torimasonao tsy zavatra ampatahotahotra anao zany tsony ary zay mety fanany fahafatesana tady anafika anao de faravana zany amin'ny anarany Jesosy tsofoky rano fiainanao tahinany ianao andresy ianao ary ijoro vavolombelona ianao ambadika nyity fotoana androany ty tahin'Andriamanitra antsika rehetrarehetra mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany de ozy izy zay atao amin'ny ziona zay ozy tsika rehetra hoe manaraka antsika ny fahasoavana be blessed.